ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miraba antsika riavako malala tratra ity alakamisy fa 9 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny taratasy voalohany nosoratan'ny Petera. Petera voalohany toko 4:12 ka hatramin'ny 7:20. Petera voalohany toko 4:12 ka hatramin'ny 7:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapam-toetra, ary aza tao zavatra mahagaga manjoa anareo zany. Fa araka ny iomboranareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba iravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo, raha ratsiana no anaran'i Kristy fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsisy ao aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na hampiraharahany amin'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy. Fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankoran'Andriamanitra, ary raha miantomboka amintsika izany dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Ary raha saiky tsy voavonjy ny marina aza, aiza no isehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsono hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no ny fahamarinana. Amen. Ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapam-toetra. Ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mahamay izay mahazo anareo noho ny fitsapam-toetra. 12. Tao anatin'ny vanim-potoana sarotra no nanoratan'i Petera ity taratasy ity. Vanim-potoana izay efa nampivaivay ny fanenjena ny fivavahana kristianina. Araka ny fantatsika dia ny fivavahana kristianina nanomboka tamin'ny taona ny nanjakan'ny Empereur Néron. Taloha kely ny efa nisy ihany, fa tao aorianany vao tena nivaivay ny fanenjena ny kristianina, ary niseho tamin'ny endrika mafy izany fanenjena zany, tamin'ny endrika maro zany fanenjena zany. Tao ny hoe kristianina nidorana velona, tao ny kristianina nomena na velona no viravirai'ny biby, tao ny kristianina tapahan-doha, tao ny kristianina ndravana fananana, tao ny kristianina nokapohana. Tamin'ny endrika maro samihafa no fangirifirina nampandalovina ny fiainan'ny mpino sy ny fiangonana no ny finoany any Jesosy. Ny antony dia tokana ihany satria ny amperora tamin'ny andro fotoana, tamin'ny andron'ny Néron zany, dia talohan'ny Néron dia tsy zay loatra, talohan'ny taonjato voalohany zany dia tsy dia zay loatra, fa Néron moa dia amin'ny taona 50 teo eo. Fa taloha kely Néron dia tsy zay ny amperora, fa ny amperora dia mpanjaka. Fa aty aoriana tamin'ny andron'ny Néron, didina ny andron'ny Néron, taloha kely tsy tao aorianany, dia natao hoe tompo, natao hoe Andriamanitra, tompo Néron na ny amperora. Fa tsy zay loatra tany am-polohany ny amperora romanina tsy natao hoe tompo hoe Andriamanitra ivavahana. Fa nanomboka taty aoriana dia taloha kely Néron, araka volazantsika teo, tamin'ny andron'ny Augustus manodidina dia nanomboka ny ivavahana ny amperora, natao hoe tompo. Ary ray natonga ny sarin'ny amperora izay mipetraka tamin'ny vola romanina. Dia zana fa tompo izy ary toy ny Andriamanitra. Ny kristianina kosa nefany dia tsy nanaiky hoe ny amperora no tompo, fa nandahy zany izy, ary izay ny dikan'ilay vavaka, ilay tenin'ny Tomasy iny hoe tompoko izy Andriamanitra. Fijoroana vavolombelona hoe sady Andriamanitra Jesosy no tompo.
noho izay toetsaina na izay fijoroana nataon'ny kristianina izay ny hoe Jesoa ny tomboso Andriamanitro dia noraisiny maro, noraisiny fanjakana Romanina, noraisiny ro mpiapanga ny vahana kristianina ho manohitra ny fahefan'ny Romanina, fahefan'ny amperora ny kristianina, satria tsy manaiky anonona ny Kaisa ho tompo fa kosa manonona ny Jesoa ho hany tompo ka de nenjehina arak'izany izy. Akoatra ny hoe ny fankalan'ny Jiosy zay ny apangan'ny kristianina ho fivavahan-diso, ny apangan'ny kristianisme ho fivavahan-diso, satria ny Jiosy de velom-pelonana ny kristianina, antsika lazan'ny apôstôly zany dia nitoroky ny kristianisme na nitoroky ny kristianina tany amin'ny amperora romanina hoe ny kristianina nge de ireo mivavaka amin'ilay lehilahy nombona tamin'ny azy fijaliana de Jesoa zay nanohitra ny fanjakana Romanina, nombona noho ny fanoherana ny fanjakana Romanina, kanefa ino ny ivavahano zany de fahavalo-pirenena, fahavalo-mpanjakana koa ny ivavahana kristianina, ary dia fanenjehina rososona tak'izany, fiampangana rososona tak'izany no ny anjadin'ny kristianina hany ka nitondra fangiry firi. To lata zany zavatsarotra izany no nanoratan'ny Petera, nandidina zany zavatra sarotra izany no nanoratan'ny Petera ity taratasy ty ho fampahirezana. Dia ny taratasy nosoratan'ny Petera de mampahery manao hoe azagaga no ny fizahn-toetra mamay zay mahazo anareo no fizahn-toetra. Lay teny hoe azagaga dia tsy hoe gaga, tsy gaga ohatrany hoe amin'ny tenitsika mahagaga hoe mizavatra manaitra, tsy de zay loatra, tsy de zay loatra le teny hoe azagaga, fa le teny hoe azagaga dia milaza zavatra ataotsika hoe xénisesté moa ato, zany hoe lafaka ny teny hoe xénisesté matoa teny lazaina amin'ny hoe lazaina amin'ny teny baiko izy io na impératif, fa lay fakany lay matoa teny de hoe vahiny zany hoe aza atao vahiny aminareo, aza raisinareo ho zava-baovao, aza raisinareo ho zavatra mandalo eo aminareo ny fizahn-toetra na ny zavatsara. Le fizahn-toetra lazaina io koa de tsy tena hoe fizahn-toetra lay andininy, tsy hoe fizahn-toetra fa purosé purosé nazahoana ny puro afo, zany hoe afo, zany hoe azagagy ianareo, aza manaitra anareo ny afo lalovana, ny zava-mahamay lalovana, na ny fizahn-toetra zay hoarina amin'ny afo mahamay. Dia io zany Petera de te hanaitra ny sain'ny kristianina zay nanoratany fa ny fanenjehana dia zavatra mety ho mpahazo tsy zava-baovao mampino. Ary dia zavatra roa na telo no tsindrin'ny Petera eto. Ny voalohany de ny fitaomany ny mpino anaiky ny zavatsarotra, fitaomany anaiky ny fahasarotana no ny fanarahana ny tompo. Ny vavahana tamin'ny andron'ny Petera, ny vavahan'ny mpanompo samby zany vavahan'ny Romanina de fivavahana mitaiza ny olona ho amin'ny fahasambarana, zany hoe tsy misy mihitsy tamin'ny andron'ny Romanina na tamin'ny andro talohan'ny fanjakana Romanina olona miaritra noho ny fivavahana amin'ny sampy, satria nanompo Andriamanitra maro na ny Romanina na ny Grika na ny Persianina na ny Babilonianina, no fanjakana lehibe rehetra zay talohan'ny Romanina de samy polythéiste, nanompo Andriamanitra maro. No zany dia tsy nipetraka mihitsy tamin'ny fotoan'andro zany hoe enjehina noho ny fivavahana zany. Rehefa enjehina tamin'ny Andriamanitra anankiray de mifiny Andriamanitra anankiray fotsiny de vita, satria mivavaka tamin'Andriamanitra maro. Fa satria ny kristianina no fivavahana monothéiste niaraka tamin'ny Jiosy dia azo lazaina hoe zava-baovao, zany hoe enjehina noho ny fivavahana izany. Zava-baovao zany. Ny Jiosy tsy nenjehina mihitsy noho ny finoan'ny Romanina, tsy nanenjika mihitsy ny Jiosy noho ny fivavahana. Tokony mazava zay, ny Jiosy na de mivavaka tamin'Andriamanitra rain'i Jesoa aza dia tsy nenjehin'ny Romanina, satria ny fivavahana Jiosy de fivavahana nazahoana lalana tamin'ny Romanina. Atao amin'ny teny latin hoe religo licita, zany hoe religion légale, vavaka fivavahana azo natao tsara fivavahana Jiosy. Fa ny kristianina nenjehina, tsy ny Jiosy mihitsy nenjehina, fa ny kristianina nenjehina. Aty aoriana ny Jiosy
vao nenjehina noho ny fikomina maro samihafa zany tranga aty ambadiky ny taona fitopolo aty ambadiky ny taona ny euro vao nanomboka nenjehina ny jiosy fa taloha jiosy de tsy nenjehin-dromanina mihitsy no vahana jiosy no zany dia eto zany Petera de te ampahery ny kristianina manao hoe tokony ekenareo ange fa tsy afa-misaraka mihitsy zavatra tsy manaitra tsy zava-bahiny tsy zava-baovao ampino ny fahasarotana noho ny amin'ny fivavahana ary tsy hoe marina tamin'ny fotoanandro ihany zany fa na am'izao tonjato eny antsika zao raha dia fantatsika fa be dehibe ny kristianina mbola mahazo esoeso eo anivon'ny fiarahamonina mahazo latsy eo anivon'ny fiarahamonina ary indray raha iomezan'ny olona zany hoe maha-kristianina zany am'izao andro eny antsika zao marina fa efa amin'ny androna fandrosoantsika zao amin'ny andron'ny siansa ny fivelarana saingy itsika rehetra dia mahafantatra fa mitoerana maro na dia any an-tany mandroso aza dia mety tsy voentsika arak'izay mety hohitantsika azy ny kristianina amin'ny tany mandroso any an-tany andrefana any antsinanana moa de any amin'ny tany slama tahaka izany de mbola bebe ny kristianina mitondra ny mafy aty Afrika dia betsaka ny kristianina mitondra ny mafy any Azia betsaka kristianina mitondra ny mafy ary na dia any Eropa zay civilisation ny orina tamin'ny fotom-pisainana judéo-chrétienne azy dia mbola betsaka ny kristianina mitondra ny mafy any Eropa any Amerika avaratra esoesoana noho ny finoana lazaina fa olona tery lazaina fa olona tsy ampy fahalalana lazaina fa olona arere lazaina fa olona votsa lazaina fa olona donendrina sy ny sisa rehetra zany hoe ampanganany kristianina hoe am'izao andro zao venareo de mbola mino ny tantarana Damaseva am'izao andro zao venareo de mbola mino ny tantarany Noa am'izao andro zao venareo de mbola mino ny tantarany Jeriko am'izao andro zao venareo de mbola mino ny mofo dimy isazan-drano roa am'izao andro zao venareo de mbola mino ny ampitombon'ny Jesoa ny mofo dimy tonga mahavoky ny olona maro sy ny sisa rehetra misy mbola karazana esoeso fanenjehana ary any amin'ny toeram-piasana raha sendra miheno hira-pivavahana de mahita olona mangaringarika beme maneso betsaka ny kristianina mbola mitondra an'izany am'izao andro eny antsika izao tsy hoe tamin'ny andron'ny Petera ihany fa na de am'izao andro eny antsika izao ara de mbola betsaka ny kristianina ny tanora aza moa ndraindray dia ny tanora de ndraindray tsy saminjoro satria mbola mahatanora azy ndraindray de menatra tsy azo mihitsiny akory izy misy tena menatra mihitsy mivavaka izy fa tsy sabo seho mivavaka satria mafy ny fanenjehana ataon'ny namana mafy ny esoeso ataon'ny namana ary ndraindray raha miandrikendry toana ndraindray mitady hanaratsiana irika hanaratsiana vavahana kristianina mandrakariva ny fiarahamonina hoe mivavaka ve nareo de ohatr'izao ihany ny firenena maninona ny mpivavaka ny tompona andraikitra isa-tokony maninona ny mpivavaka no mpitondra maninona ny mpivavaka ny mpivarotra maninona ny mpivavaka ny asa serika nefa misy faharatsiana foana zany rehetrany de endrika hanaratsiana ny fivavahana fa izy amlaza aminao fa be dehibe ny firenena hoentina silamo fa mahatra ihany le firenena silamo fa ngamon'ny silamo rehetra manankarena be dehibe ny firenena silamo mahantra eto ambonin'ny tany misy koa firenena boudista mahantra eto ambonin'ny tany misy koa firenena hinduista mahantra eto ambonin'ny tany misy firenena hoentina mpanompo sampy mahantra eto ambonin'ny tany tsy marina loatra tsy voatery ifamatotra akory ny toe-karena sy ny fivavahana mety aby miaraka tokoa zany amin'ny lafiny sasany fa milasiny fafany tsy voatery ho tondrona molotra ny vavahana kristianina hoe satria kristianina no mitondreo de satria mahantra misy tany kristianina be dehibe hoentina kristianina mandroso marina zany tena marina tokoa misy tany kristianina hoentina kristianina mandroso tsara fa tsy milaza akory zany hoe ny fivavahana ny fototry ny faharatsiana ny fivavahana indray no fototry ny fahavoazana fa rehefa hanentsika ny vavahana kristianina moa de lazaina daholo ty rehetra ty mba ahafahana manameloka ahafahana maneso ahafahana manindro de hoy Petereto reavaka malala mampahery atsika pino izy mampahery atsika pino izy hoe azagaga mihitsy azagaga raha ohatra ka mandalo fanenjehana sy fizahan-toetra mamay noho ny amin'ny finoanany Kristy
noho ny amin'ny finoanan' Jesosy. Ary ny finoanan' Jesosy zay nefa fantatsika fa miteraka toetra. Ny finoana dia mandrakariva miteraka toetra. Tsy finoana ny finoana raha tsy tonga toetra, tsy finoana ny finoana raha tsy tonga morala, tsy finoana ny finoana raha tsy tonga etika, tsy finoana ny finoana raha tsy tonga kolotsaina. Ny finoana dia miteraka kolotsaina, miteraka fomba, miteraka fiaina. Ary dia iny fiaina sy ny fomba iny ndraindray mifanohitra amin'ilay mahazatra ny olona. Ny fomba fiainanao miakanjo montana, ny fiarahamonina tsy zanontsony. Ny fomba fiainanao mandala ny fahamarinana, ny fiarahamonina tsy zanontsony. Ny fomba fiainanao mandala ny fifampizarana, ny fifamelan-keloka, ny fiarahamonina tsy zanontsony. Ny fomba fiainanao mandala ny fifampizarana, ny fihavanana, ny fiarahamonina tsy zanontsony. Fiarahamonina maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Zay manao ratsy dia mendrika ny valikeloka ny fa tsisy famelan-keloka sy ny sisa rehetra. Hany ka manohitohina ilay fiarahamonina, ilay toe-panaso, toe-tsaina, toe-po vaovao ho hitin'ny mpino ateraky ny finoany an' Jesosy, ary dia miteraka fanenjehana zany. De hoy Petera, aza gaga. Aza gaga satria io finoanao io de finoana manjary fiainana, manjary toetra, ary de ifanohitra am'izay mety ho mahazatra lay fiarahamonina zay misy anao, na mety ifanohitra am'izay manodidina anao, de aza gaga. Fa ny faharoa zay tiany Petera anairana antsika, tsy amin'ny lafiny hoe aza gaga ihany, ekeo le fizahanttoetra, ekeo le zavatsarotra fa pitrango zany. Ary nandalo an'izany be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy hainao rery, tsy hainao rery. Jesosy aza nombona tamin'ny hazo fijaliana, ka iza moa isika? Petera aza nombona tamin'ny hazo fijaliana, ka iza moa isika? Ry Paoly ara novonoina, ry ny apôstôly rehetra dia saika maty martiora avokoa, ka iza moa isika? Mitaha amin'ny fahamasinana zany, noho zany dia mety mitondra zara hazo fijaliana isika amin'izay mety ho lalovantsika, amin'ny mahampino antsika. Tsy maintsy misy zara hazo fijaliana hoentintsika amin'ny mahampino antsika. De ho Petera manao hoe mifaly fa zavatra iainany zany, fa mety mitondra an'izany avokoa isika rehetra. Ny mifanohitra amin'izany ara no mamperitreritra hoe tsy mitondra hazo fijaliana noho ny amin'ny Kristy, fa mifaly io Paoly. Maridrefy Petera, maridrefy ahafantaranao ny fahasambaranao, maridrefy ahafantaranao ny fanarahana ny Kristy, reny le zavatsarotra lalovana noho ny amin'ny finoana, noho ny amin'ny fitondratena, noho ny amin'ny fahatsaram-piainana iainanao rehetra. Fa ny faharoa sady faran'izay, otsika teo hoe hoentin'ny Petera manampaherentsika, dia tsy ny fanekena ihany lay zavatsarotra, fa hoy Petera manao hoe ao anatin'ny fizahanttoetra io koa de izao mahazo matoky ianao fa fitahiana ho anao fizahanttoetra io. Misaora no le fanenjehana, misaora no lay fanenjehana de fitahiana manokana ho anao. Zany hoe ndraindray mety ho adinontsika fa lay fanenjehana dia fitahiana koa atsika pino, fitahiana koa lay fanenjehana. Ndray maka Petera ry afako nanontany an' Jesosy ao amin'ny Marka 10 ary Marka ihany no mitantara ity teny ity. Marina fa miresaka ihany koa i Matthieu sy Luka, fa i Marka ihany no manisy an'ity fitenika anankiray ity hoe mba amin'ny fanenjehana. Hoy Petera tamin'i Jesosy ndray maka, indro zahay Jesosy efa nahafony zavatra rehetra ka nanaraka anao. De hoy Jesosy, lazaiko marina aminao, tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany, no ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny zao, de trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana, na hoe miaraka amin'ny fanenjehana. Zany hoe eo zany Jesosy de miteny manao hoe zay mahafoy zavatra maro noho ny amin'ny filazantsara de izao mandray avy zato eny miaraka amin'ny fanenjehana. Zany hoe miaraka amin'ilay fitahiana lay fanenjehana. Lay fanenjehana zany de toy ny kadohan'ny fitahiana azy. Zay le dikany teny hoe tsy handray avy zato eny amin'izao andro ankehitriny zao de trano sy rahalahy sy anabavy sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana.
atsapatsika zany reavako malala fa ndraindray na mandrakariva mihitsy aza amin'ny fiainantsika de miaraka amin'ny fitahiana azotsika ko ny fanenjehana. Ndraindray misy olona mialina anao fotsiny ory hava-manana satria mahazo fitahiana ianao, ndraindray misy olona tezitra aminao fotsiny, ndraindray misy olona tsy valy aminao fotsiny, ndraindray misy zavatra maro isan-karazany tonga fotsiny am'izao satria miaraka amin'ilay fitahiana koa lay fanenjehana. Eto zany a Petera le afaka de mampahirentsika mihitsy amin'ny tediny tsotra masina izay novaky itsika ho zara-mofonainay ity fa ny fanenjehana de taratry ny fitahiana ihany koa. Tsy voatery ho raisina amin'ny lafiny miiva mandrakariva ny fanenjehana fa mety ho taratry ny fitahiana. Zay ny tenen'ny Petera eto manao hoe ny fanahy ny voninahitra de ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Ao anatin'ny fotoana ny fanenjehana no atsapatsika fa ny fanahy ny voninahitr'Andriamanitra de mipetraka ao anatintsika. Ravako malala samy mahery ary amin'ny fiainana kristianina aza kivy na mitanondrika ao anatin'ny fanenjehana ianao fa mariky ny fitahiana zany. Ary indrindra na eo aran'ny zavatsarotra de matoky fa ny fanahy ny voninahitra de mipetraka eo amintsika, mipetraka eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra de miezary avako malala anao soa satria ny fanahin'Andriamanitra ato anatintsika de mandrisika atsika anao soa ao anatin'ny fihizaham-toetra. Zay mahatonga Paoly mamahana, Petera (1:20) mamahana manao hoe izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra de aoka ny fanaovan-tsoa no alora ny fanahy. Zany hoe raha mitondra fahoriana isika de aoka ny fanaovan-tsoa, afaka manao soatsika raha de ao anatin'ny fahoriana ary satria le fahoriana lalovantsika de fahorian'ny fitahiana na eo azy zany le zavatsarotra de le zavatsarotra lovantsika zavatsarotra miaraka amin'ny fitahiana zato eny no zany de zao mahazo matokotsika fa ny fahoriana sy ny fizahan-toetra lalovantsika no ny amin'ny finoana fa tsy no ny amin'ny fitondran-tena. Hoy Petera eo, no ny amin'ny finoana, no ny amin'ny filazantsara, no ny amin'ny fitiavanamana, no ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha mitondra zavatsarotra amin'ireny isika de mahazo matoky isika fa ny tompo eo ankilantsika ary mampahery antsika dia izao ny androso ihany amin'ny finoana satria ny fizahan-toetra lalovana de sady manefy ny finoana no mampisaotra an'Andriamanitra no mitaizanao hifikitra bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ivavaka sika le avako malala. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahafantatra ny fizahan-toetra lalovana ianao ary mitaona anay ianao ankehitriny fa mampatsiaro anay fa mety mpahazo ny mpino ny fizahan-toetra ary tsy afa-misaraka amin'ny finoana ary zany tahaky ny tsy sarahan'ny fitahiana sy ny fahasoavana amin'ny fizahan-toetra no tsy sarahan'ny fangirifirina amin'ny finoana koa aza. De ampahirezy tompo tsy hofinaritry ny fahasoavana sy ny fitahiana hita maso ihany fa atsiaro koa fa mandrakariva de miaraka amin'ireny ny fizahan-toetra. Atao vitanay ny fanahy ny voninahitra de ny fanahinao Andriamanitra mitoetra ty anatinay, mampahery anay ao anatin'ny fizahan-toetra, mampahery anay ao anatin'ny fahoriana, mampahery anay ao anatin'ny fahakiviana noho ny fanarahana anao. Tompo de ataovy mahay mamaly soa ny ratsy zahay, ataovy ny fanaovan-tsoa no mameno ny fonay ao anatin'izay mety ho karazana zavatsarotra mahamay lalovanay. Mivavaka azy rahay tompo, ataovy mitoetra amin'ny fanarahana anao hatrany, hamakabetsaka tomponay eny ny teninao, hamakabetsaka tomponay eny ny finoananao ka na inona setrainay isa tokantrano, isa ambatan'olona amampino anay dia ho mpandresy zahay. Taio ny fiainanay Jesoa, taio ny asanay, taio ny fanolora-tenanay.